Fanitsidika ny tanànan'ny Mahajanga kosa ny candidat Albert Camille Vital omaly ary nitanterahana nandritra io andro omaly io ihany koa moa ny fanokanana ny birao vaovaon'ny antoko hiaraka isika izay natao tao atamin'ny tanànan'ny Mahajanga. Omaly no natao ny fanokanana sy fampahafantarana ny birao foibe niaraka isika ao Mahajanga. Ao no ahitana ny ireo ratsa mangaika ifaneraseran'ireo olona te handray anjara amin'ny fampandanina ny candidat miaraka amin'ireo mpiaradisy hiara miasa amin'ny staff foibe aloha mandritra ary aorian'ny fampelezan-kevitra. Manoloana ny lycée Philbert Tsiranana ary akaiky ny tranobe ny kolontsaina Mahajanga no misy an'ity foibe ity. Nafanatanteraka ny fanokanana ary nahitana ny endrika ara-kolontsain'ny foko 12 misy eto Madagasikara na ny any Atsimo, na Avaratra, Atsinanana na Andrefana nandritra izany fotoana izany. Tamin'ity fotoana ity ihany koa ny nilazan'ny sekretera jeneraly ny fikambanana hiaraka isika Rakotovy Malalamamy fa misokatra ho an'ireo rehetra liana te hianatra informatika ny fiofanana tolotry ny fikambanana. Noho ny fahatsapana fa ilain'ny rehetra ny mahay ny informatika no antony nanaovana izany hetsika izany. Ambetiten'ny jeneraly Camille Vital iray amin'ireo candidat ho filoham-pirenena amin'ny 5 oktobra izao ny filazany fa raha 3 izy ireo no candidat nambaran'ny CES fa efa ofisialy tamin'ny farany teo dia tsy fahavalo akory sanatriany vava fa mpifaninana ihany. Amin'ny maha candidat azy dia laza izy fa tsy mbola fampelezan-kevitra akory no atao fa fangatahana tsodrano sy fisehoana amin'ireo namana mpiaradia fa vonona amin'ny fiatriana amin'ny fifidianana ny tenany. Tsy azo ataony mandala tana misy havana fa tsy maintsy mitafa amin'izany izy ireo. Maneho ny fahavononana amin'ny filatsahana atao aorian'ny fanambarana nataon'ny CES farany teo ihany koa ny tenany. Mikasika ny vinam-piarahamonina dia nambarany fa miainga amin'ny vahoaka izany. Efa nisy ny symposium natao tamin'ny Fianaratsoa, tamin'ny Toliara ary tamin'ny Mananjara. Ny zavatra tsy maintsy ambara kosa nefa dia mifandriam-pahalemana ny lolaharany. Ireo staff ao anatin'ny araka isika no manaradia azy ao anatin'izany ny ministry ny harena kibon-tany teo aloha Andriamatoa Ratovy Malalamamy izay sady talen'ny fampelezan-kevitra, ny ministry ny asa vaventy teo aloha Razafimandify Eric, ny ministry ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa teo aloha Andriamatongolo Gilbert, ny CST teo aloha Parfait ary ny député amin'ny Mananjara teo aloha Razanakolona Moïse.